Ataorin'ny famerenana ny famaranana iny dia nanazava ny antony nandraisana ny fanapahan-kevitra ny filohan'ny federasion malagasy ny ity taranja volleyball ity, teo ihany koa nitondran'ny colonel Rakoto Malala Herniaina filohan'ny GNVB fanazavana mahakasika ny ity fanapahan-kevitra niraisin'ny federasion malagasy ny taranja volley ity sy ny toyan'ny fandaran-dalao sy ny fandaram-potoana ary ny fanamanantena ho an'ity ekipan'ny gendarmerie pirenena ity. Tsara tokoa manamarika fa ireto ekipa roa niatrika ny famaranana ireto ny solotena ny firenena malagasy amin'ny fiadinan'ny amboarany ranomasombe indiana ho an'ny ekipa tompon-daka izay ataony amin'ny Seychelles ny volana desambra ho avy izao. Ny fanapahan-kevitra moa zany dia atao androany tantarahana androany ny final ny senior Europe eo amin'ny GNVB sy Knaps Sport. Fanapahan-kevitra fandraisana fa konfirmena tamin'ny février normal izy io dia natao izy androany tsy tonga ny ekipa anankiray dia mazava ho azy zany fa izy ekipa présent no champion ary intseo moa zany dia tsy champion mazava ho azy. Tsy borona ve izy ny fédération dia miainga amin'ny règle technique internationale izay ohatran'ny hoe roadmap ny taranja volleyball zany dia iny ny angany hatramin'ny voaloha hatramin'ny farany dia tsy miova amin'izay zay ary hitazona hatramin'ny farany ilay fananana. Ny calendrier efa atao hoe androany ilay izy ary efa fantatra zareo efatra andro tamin'ny latsinainy dia maly moa zany ny fivoriana fandaminana pitsopitsony dia marina fa nisy ny fifampiresahana nisy ny fifanazavana fa tao anatin'izay dia nametraka ny fédération hoe tazomina ny fanaovana famaranana an'io. Valona teo ve samy mana droit na appel ny ekipa hatreto aloha tapitra ny saison ny 2017 ny volleyball tsika malagasy dia efa mitodika izay zao any amin'ny étape manaraka zany hoe any amin'ny zone fananana zone 7 sy ny programme izay mbola hitohy atsoatsy. Ny fédération zany tsy te hamerina intsony ilay zavatra nitranga tany Tamatavy ary tsy intérêt-ny fédération ny sanctionner ny équipe satria raha ny mpijery no nanao ny antony nahatonga izy tsy tanteraka zany ny match dia mazava ho azy fa l'équipe anakory samy sanctionner daholo fa zay moa tsy niditra amin'izany fa naverina eto ambony terrain ny lalao dia zay. Officiellement ino ny raison ny Knaps? Nandefa ry zareo certificat médical ekipa anakefatra zay ao anatiny hoe misy repos 2 jours 3 jours anankiray 6 jours zay zany ary zareo moa nangataka ny fanemorana fa ny antony maro samihafa dia tsy maintsy mitazomina ihany ny fananana androany. Ny tena marina dia tsy tokony hiteny ny tena satria be da be ny zavatra niseho zany nandritra ny championnat national iny eto zany dia miaraba aloha ny fédération natotosany championnat national 2017 miaraba ny mpandray anjara rehetrarehetra ary miaraba reo nandresy rehetrarehetra anisany nahazo fahaenina ny championnat de Madagascar senior ny GNVB dia ataoko hoe mafaly anay ny nandray ny amboara ary miaraba ihany koa ny Knaps volleyball. Tsy ndriko tsara zay volleyball zay fa raha miteny eto ny tena dia tsy miteny amin'ny anaran'ny gendarmerie nationale fa goavana loatra zany fa ny gendarmerie nationale volleyball association sportive miaraba ny Knaps volleyball koa zany satria na tsy tonga teto ary zareo dia ataoko hoe vice champion izy zany ary anisan'ny ekipa manana ny maha-izy azy eto Madagasikara. Matoa tsy miteny Knaps dia établissement public goavana be eto amin'ny firenena zany Knaps zany tsy azo fangaro amin'ny Knaps volleyball ohatrany tsy hana fangarona ny gendarmerie nationale volleyball amin'ny gendarmerie amin'ny ankapobeny. Ny zavatra niseho tany Tomasina dia tsy zary ery ny nahita zay mpanao gazety tandetany nahita olona ataoko hoe feno angamba ny CRG sy ny Tomasina ny gymnase couvert zany
nahita ny zavatra niseho tao na reo rehetrarehetra mpanao gazety manatrika eto reo dia mahafantatra hoe manahoana zany fotodrafitrasa zany tsy azo anomezana tsiny ny fédération zany tsy azo anomezana tsiny ny gendarmerie nationale volleyball tsy azo anomezana tsiny ny CNAPS volleyball na izany na tsy zany dia zay nandeha tany ka nanatrika dia nahita fa feno ny CRJS feno tsisy afaka hiteny hoe gendarmerie spectateur ihany tao na CNAPS spectateur zay olona rehetra avy nanao ny championnat national dia teo amin'ny sisiny kianja kely ny fotodrafitrasa zany dia sarotra dia sarotra no ny tambro ny filaminana ny zavatra teneniko voalohany aloha zany dia mikasika an'ireo mpilalao CNAPS zay nolazaina fa CNAPS volleyball zay nolazaina fa naratra zay tany Tomasina tompoko dia nahita fa ijosy dia tamin'ny match tamin'ny match de poule nanao tamin'ny voara no naratra vony tendon d'Achille akaviany ny tendon d'Achille droitiny dia zany nanatrika ny navoa azy to mitobra tsy mandrava satria joueur ato amin'ny GNVB izy no nifindra tany amin'ny CNAPS volleyball dikany zany raha naratra josy dia zany isan'ny nalahelo fa kosa mila apetraka ny zavatra tena marina izay nilaza zany fa ny GNVB nandratra azy dia azalaina baraka ny CNAPS amin'ny établissement public eto Madagasikara azy fa tsy mendrika an'izany ny CNAPS izay mpilalao na mpanazatra mandainga dia aloha kosa mba hipetraka amin'ny toerany tsara ny famarina ny gendarmerie nationale volleyball sy ny supporteur tany dia tsy nikasitanana olona na anankiray ary raha misy manana profo amin'izany dia azo entina any amin'ny sehatra hitondrana an'izany zany zavatra zany misy tribunal rehefa manao koe blessure volontaire ianao misy fanadiadiana fa aloha tsy lotona ny volleyball izay mba efa manomboka miarana aka fantelony ny coupe de club champion zone 7 izay ataony Seychelles amin'ny volana décembre any ny GNVB zay ny tanjona manaraka zany hiatsonay ny petit fanatanjahantena rehetra zany ny petit volleyball ary manasa zay mino zay fa amin'ny vice champion ny CNAPS volleyball dia ho any Seychelles ry zareo satria vonina pirenena no arovana any aleo hijanona zany zay resaka rehetra hoe ampiadina ny mpilalao volleyball tsisy manana tombotsoany zany miteny aminareo fa zany mpilalao any CNAPS volleyball zany hoe zanaka eo amin'ny GNVB josy avy tao aminay zany mano zany miaraka milalao aminay isan'andro eny mikanja eny Betongolo reny zanaky Kotsaraly Rina itanjona iando voazazakely reny tamin'izany fotoana tamin'ny 2000 milalao volley président ligue n'Antananarivo tamin'izany zanakay reny tsisy olana antitra ny club anankiroa fa aleo mba tsy hitatra ny resaka ajanona eo zany ny polémika mikasika an'iny andao hiezaka hampandroso ny volleyball zay ny teniko